pezimba vao hafa tanteraka kosa ary ny resabe mahakasika indrindra ny satan'ny fokotany tato ato no mandeha eny amin'ny fiarahamonina eny amin'izao fotoan'izao manoloana zay indrindra ary nitondra fanampanazavana misimisy kokoa mahakasika azy ity ny préfecturan'ny polisy ny lehiben'ny distrika ny fitantanana ny fokotany sy ny satany fenisy fokotany no nitondrany fanazavana teto ary dia notsypihiny tsara ny mahasamihafa ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanapariam-pahefana. Tasy taratasy mpanjakana rehetra any fokotany dia ny atasy zany dia lasa hoe ministère de l'intérieur de la décentralisation mita dia ao ambany eo préfecture de police dia ao ambany eo ny district dia ny farany fokotany. Zay zany ny atasy ny taratasy rehetra zay délivren'ny fokotany chef fokotany zany zay zany fotoetrany raisina nefa na izany na tsy zany ny zavatra faharoa moa zany dia fa hoe mazava be fa autorité déconcentrée ny fokotany io voalaza tsara ny décret de 1990 sur l'organisation et fonctionnement du fokotany. Ny article 5 amin'io milaza tsara hoe ny chef fokotany dia nomeny ny chef district afa-tsy ny eto Antananarivo zany no nommé par voie d'arrêté préfectoral. Zay zany ny voalazan'ny texte noho izany zany ny chef fokotany dia olom-boately fa tsy olom-boafily. Zay zany no zavatra azo lazaina fahatelo manarakarak'izay dia malaza mazava tsara ny loi 2015/011 relative au statut particulier na commune Antananarivo zany dia amin'ny article 28 io milaza tsara en application ny article 150 de la constitution dia ny ana de base et de cohésion socio-structurelle ny fokotany misy fandraisany zany amin'ny resaka développement zany dia mifandray amin'ny commune ny fokotany zany raha zay fandehan'izay zay zany natonga ny marimaritra iraisana ho apetraka ao amin'ny taratasy mpanjakana ny fokotany ihany ny logo ny commune zany.